Trangana tsy fandrimpahalemana indray vazaha vehivavy sy lehilahy norobaina sady noratrainy Jolahy tao an-tokantranon'izy ireo tao amin'ny Kaza Suzy commune Antanamitarana distrikany Antsiranana faharoa ny sabotsy alina lasa teo iny ka ny pitsipitsiny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanafihana an'ireo vazaha mpivady tany Antsiranana faharoa tany no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto mpamily fiara iray namoiny ihany latsaka atao anaty lavapringana tamin'iny androny afaka malitolakandro iny olo io niseho tany avaratanana Andranoraikitra distrikany Fandrina iny poitra be avy any ity mpamily ity nijanona izy ary nanontany olona ny toerana azo ivoahana tsy nahazakazy anefa ny ilay WC izay natorony olona efa motraka ireo hazo tao anatin'io WC io farany latsaka tao izy ary tsy tana intsony ny ainy taorian'ny fahalatsahany tao anatin'izay lavapringana izay koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ambohina orona ankady zaza vao teraka nisy nanary anaty gony ontsa tanteraka ny fo raha nahita ity zazakely izay vao teraka ity natao tao anaty gony aveo narina tao ambohina orona ankady eo amin'ny tamboho gasy no nahitana azy ity mbola feno raha ny vatany nofonosina lamba aveo natao anaty gony raha ny fanazavana hatrany no entina namonjy ny toeram-pitsaboana moa izy tamin'ny androny 7 Mey 2024 rehefa hitan'ireo mponina teny an-toerana teny ity zazakely izay nisy nanary ity ka ny afatra manaova ihany fanabeazana aizana ry zareo rehefa hita fa mbola tsy mahavita mamelon-janaka fa tsy dia tsara loatra izany hoe zanakao naterakao nefa dia arinao tahaka an'izao noho ny tsy fahavitanao hitaiza azy na ihany koa noho ny fahasahiranana izay ka leo mitandry tena amin'izay fanaovana fanabeazana aizana izay rehefa tsy voafehy ihany ny tsy hanao an'izay firaisana aranofo isan-karazany izay any mahajanga indray misy biby hafahafa izay mihinana ra sy mamono biby namany ary manaikitra olombelona toy izao ny ratra nahazo ny tarehiny ilay raim-pianakaviana ity rehefa voakaikitra ny biby hafahafa izay lava ranjanana fohy tanana lava nify tamin'ny herinandro lasa teo iny sendra nandalo teny an-tanimbary manodidina ny fokotany ambondrana iny izy ity no tonga avy any ilay biby nikasa hihinana azy saingy tsy nahatositra azy ka lasa nandositra araky ny fanazavany hatrany efa malaza ao ambondronao ny fisin'io biby hafahafa io maro ireo milaza fa efa nahita azy gisa alika no voalaza efa maty no vonoan'io biby io ny ran'ireo biby ihany no tena tiany araky ny fanazavana fa lasa izy rehefa mahazo izay ilainy izay mihorohoro ny mpianatra sy ny mponina manodidina iny ambondrona iny ka manaitra ny manam-pahefana mba hijery ankaiky ny momba ity biby ity izay biby tsy fantam-piaviana araky ny voalazan'izy ireo hatrany midika izany fa rehefa tapitra ny fisin'ilay biby tany Brickaville dia nivadika any mahajanga indray izany amin'izao fotoana izao no misy an'ilay biby mampiahiahy ary mitovy fomba fiasa tamin'ilay biby tany Brickaville ihany raha ny fihenona an'izao fitantarana izay voalazany ireo zay nahita sy nanatry maso any fisin'izay biby zay any mahajanga any izay mpamory fiaramanidina Razafy Mandimby milofo tojiny avo namoiny ainy tamin'ny loza mifamoivoizana izay niseho ny alahady alina teny amin'ny lalam-baovao tsara soatra iny toy izao ny zavanitranga fiarabe iray izay simba no nijanona teo anaty lalana nisy fiara katikatina tsy nahatsikaritra azy nijanona ka nandona ny vodiny maty ny mpamily io fiara katikatira io taorian'izay adiny roa taorian'izay dia tamy avy any ihany koa ilay mpamory nitondra BMW X3 tsy nisy nahita tsara ilay fiarabe ka nidofotra teo amin'ny vodiny ihany koa
tsy tana ihany koa ny any ity mpamory fiaramanidina ity nanokafana famotorana ny mpamily ilay fiarabe nisotomina nakeny soavimasoandro io fiarabe io izay voalaza fa simbioa mba hiala teo amin'ilay toerana nahavandoza teo ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny havan'izy ireo izao ary aingan'ireo tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony andao amin'izay ho resantsika ny tranga izay niseho tany antsiranana faharoa iny voalaza mantsy fa vazaha vehivavy sy lehilahy izay norobaina sady noratrainy jolahy tao antokantranon'izy ireo tao amin'ny kaza suzy commune Antanamitharatra distrika ny antsiranana faharoa iny ny sabotsy alina lasa teo iny voalaza fa jolahy misa 5 izay mirongo fiadina no niditra ankeriny tao antranon'izy ireo nitaky vola vetrany ireo jolahy ireo rehefa tafiditra tao antranony ireto vazaha anankiroa mpivady ireto sady namely tamin'ny zava-maranitra no naka izay azony norobaina ireo jolahy ireo rehefa tafiditra tao antranon'izy ireo nampiahiahy fa tsy tao ireo mpiambina roa lahy tamin'ny fotoana izay nisehony fanafiana io nosamborina izy ireo ny iray tratra tany anaty ala ny iray kosa voasambotra tany an-tranony ahina arak'izany fa mety misy fandraisana amin'ireto mpiambina ireto izao fanafiana anireto vazaha anankiroa mpivady ireto satria tamin'ny fotoana kely tsy nahateo anireo mpiambina no nisy an'izay fidiran'ankeriny izay nataon'ireo jolahy mba handroba azy ireo izay tena efa ratsy ny tany amin'izao fotoana izao ary efa vitsy ny olona tena azo itokisana satria matetika ny olona izay tena mahafantatra anao sy eo ankaikinao foana no mitarika anireny olona ratsy ireny mba handroba sy haka izay fananana kely any aminao izay satria izy ireo raha teo no mahafantatra ny zava-misy rehetra ao aminao ao ka izay no mahatonga azy ireo mitsiry an'izay hevi-dratsy izay amin'ny fanaovana fanafiana etsiro izay mba ahafahana mandroba anao amin'ny fananana kely izay anananao izay ka aleo ihany mitandrina ary mailomelo hatrany fa tsy lavitra loatra ny olona izay mety ho fahavalinao amin'ny fiainanao fa mety ireo olona ankaiky anao ihany na izy io ireo olonamana na izy io ireo izay mpiasa ao aminao izay efa mahafantatra ny atsimo sy ny avaratra rehetra amin'ny toerana fonenanao sy amin'ny fidiram-bola izay misy eo aminao izay tsapasita arak'izany fa hita manerana ny nosy izao ho resaka tsy fandripahalemana izay miseho tato ato izay na ny atsimo zany na ny avaratra na ny fivoatany na ny andrefana na ny tsinanana dia samy ahitana an'izay trangana fanafiana sy ny fandrobana olona izay avokoa ary indrindraindrindra fa ny asanjolahy dia hita fa tena manano sarotra ny fehezana azy hatramin'izao izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa